Zeny amin'iny aitrano iny feo amin'ny tontolo ny fampianarana kosa indray dia miembotra amin'ny fotoana tsy fantatra ny fahazon'ireo mpianatra iny amin'ny anjery manontolo ny vansim-pianarana vokatry ny fitokonana tanterahany mpampianatra pikaroka. Mbola mitohy manohy ny fitokonana ny mpampianatra pikaroka mandra-pivaly ny fitakin'izy ireo araka ny fanazavana izay voaray. Miato ny fampianarana, miato avokoa ny asa sahan'ny mpampianatra pikaroka rehetra. Miembotra amin'ny fotoana mbola tsy fantatra ny fahazon'ireo mpianatra eny anivon'ny anjerimanontolo ny vansim-pianarana vokatry ny fitokonana tanterahan'ny mpampianatra pikaroka section Antananarivo. Miato ny fampianarana sy ny asan'ny pikarohana rehetra aty amin'ny université. Noho izany na ny fanaovana sonila zay nareo zany na ny fikarohana na ny inona dia mijanona daholo ka anisan'ny vokatry ny fampiatona ny fampianarana sy ny raharaha aty amin'ny anjerimanontolo zany tompoko. Manohy ny fitokonana ireo mpampianatra pikaroka eto amin'ny section Antananarivo raha nambaran'izy ireo nandritra ny fivoriam-beno tanterahan'izy ireo androany tetsy amin'ny amphi faculté des lettres. Tsy mijanona izany raha tsy mivaly ny fitakian'ireo mpampianatra pikaroka. Efa nisy ny fifambidiniana niaraka tamin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika ary efa nanao ny acte formaté ty ministère ty androany. Ny tsy fampiambola eo anivon'ny fanjakana ny olana misakana ny fanatanterahana ny fitakian'ny mpampianatra pikaroka raha nambaran'izy ireo hatrany. Ny olana angamba dia resaka vola satria androany io efa miezaka ny ministera ny fampianarana ambaratonga sy ny fikarohana ara-tsiansy fa nanao ny antsoina hoe acte formaté fa ny tsy fampiambola eo amin'ny fitondram-panjakana zany ny olana ka raha ohatra mahita vola ny fitondram-panjakana atao malaky ny procédure dia mivary faranjiaingana ny olana aty amin'ny anjerimanontolo. Mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana na ny conseil national ny CSS Rapitso izay tanterahan'ireo mpampianatra pikaroka eo anivon'ireo université misa enina eto Madagasikara no ahafantarana ny fanapahan-kevitra raisin'ny mpampianatra pikaroka mahakasika ny fanomanana ny fanadinana baccalauréat sy ny fitohizan'ny fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo.